Miarabanao ry mpiaino havana, tafahoana indray isika amin'ny fandarana manokana izay tsotroina mbavaka ny fiainana mahazatra antsika. Androany isika dia hijery lohahevitra manokana ho an'ireo izay miainany amin'ny tontolo ambanivohitra. Hivavaka sy hangataka ho azy ireo isika, hidiran'Andriamanitra tsehatra eo am-panantenarana eny adidy aman'andraikitra eo amin'izany sehatra any ambanivohitra izany. Ka tahantsika manokana ny hidiran'ny ranonorana ho azy ireo satria zava-dehibe izany. Andeha hiara hivavaka ho azy ireo isika rehetra. Hivavaka isika. Ray malalo, manatona anao indray izay amin'ny alalan'izao vavaka sandratra izao. Matoky izay satria ilay sorona nataon'ny zanakao dia ampy ahafahanay manono izao tonom-bavaka izao. Ho ankehitriny izay dia mivavaka ho an'ireo rehetra miaina ao amin'ny tontolo any ambanivohitra, miasa ao anatin'ny fambolena, ny fiompiana sy ny fanjonoana. Andriamanitra hitsinjo ny fiainan'izy ireny amin'ny fomba manokana ianao. Tsy miafina aminao ny toetrandro izay iainanay ankehitriny izay maina. Andriamanitra midira tsehatra ny amin'izany ianao. Ianao izay nanao ny andro sy ny ora ary ny fotoana, no aoka koa andamina ny fotoanan'ny mpiara-miasa rehetra eny amin'ireny sehatra ireny mba hifandrindra amin'ny programanao sy ny drafitra ny fotoananao, ka izay rehetra atao anie dia mba hifanojo amin'ny fitahiana izay efa arotsakao. Ny ranonorana izay latsaka tsy ho ela dia azonay antoka fa manana ny fotoana hanomezana izany ianao. Aoka ny tsirairay omenao saina mba handeha sy zotra arak'izany lamina nataonao izany, ny fanatanteran'izy ny fambolena sy ny fiompiana. Ray malalo, tsinjovo ny fiainan'ny isam-batan'olona. Vao ny olana izay misy, raha misy ny tsy salama amin'izy ireo, sitrano Andriamanitra satria ny tananao mahery. Ianao no efa niteny fa tsy misy zavatra mahagaga izay tsy ho hitanao, ho atoavy amin'ny rehetra izay mety ho tsy takatry ny sain'olombelona. Irena indrindra ny hanambinanao ireny monina eny ambanivohitra ireny, tsy ny mpamboly ihany, tsy ny mpiompy ihany, fa ireo izay manapa-kevitra ny toetrany anapa-endrenany izy ireny hiara-monina amin'ireo izay efa nitoetra tany ela, mba hahatonga ny fifaliana sy ny fiadanana anjaka amin'izany faritra ambanivohitra izany. Aza mahafoina masaraka azy ireny, aza misaraka amin'izy ireo amin'ny fiainana isan'andro. Ny vavaka dia tononona sy angatahiko amin'ny anaran'ilay efa nanolotra ny aino ny famonjena anay. Amen.